Ratsaivina nanomboka ny volana novambra 2024 no nanapahan'ny firenena mikambana fahatokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny Nelson Mandela ny 27 ny volana Jolay. Androany zany dia nisy ny fanamariana ny asa vitan'ity filoham-pirenena ny Afrikana Tatsimo teo aloha ity asa vita izay mifandraika indrindra tamin'ny tolom-panafahana samihafa. Teraka ny 20 Jolay 2024 tao Mvezo i Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela ny tena anarany ary Madiba no fiantso azy. Niady ho fanoherana amin'ny fanavakavaam-bolokoditra izy. Ady izay nolofosany tao anatin'ny ANC ary nitarika ny fidirana ponja ny 12 Jolay 1770 hatramin'ny 12 Febroary 1770. Maty ny 5 Desambra 2024 tao Johannesburg. Mpanao politika lehibe ary nanome lesona ho an'ny fifankatiavana sy ny fampihavana pirenena i Nelson Mandela hoy ny Prime Ministre Cool Roger. Izany dia azo atao hoe politisiana anisan'izay farany lehibe indrindra amin'ny Afrika. Tsy Afrika ihany fa mariana zao tontolo zao satria zao ny azy dia le hoe vraie valeur zany hoe efa nitezaina izy tamin'ny hoe vraie valeur ary nandritra ny fiainana izy dia tsy niovaova mihitsy fa iny dia tsy maintsy arana ny fankatiavana amin'ny mahasamby olombelona. Tsy misy olona ambany tsy misy olona ambony fa zay olona mianatra, zay olona manao effort mba hiakatra nasala amin'izany ary zay olona tia ny namany dia olona olona mendrika ny hiakatra. Zay ny any fahitako Mandela. Ny fifankatiavana, réconciliation nationale, niady amin'ny tsy fitovizan-jo zany rehetra zany dia leçon azo alaina amin'ny Nelson Mandela. Miavaka araka ny nambaran'ny ambasador'ny Afrika Atsimo miasa somonina eto amintsika ny fankalazana ny andro natokana firenena mikambana ho fahatsiarovana ny naterahany Nelson Mandela tamin'ity taona 2024 ity. Nambara ny fahanjatony malagasy ny nahatsiaro an'i Mandela ary nametraka fehezam-boninkazo na nanoratra tamin'ny boky volamena natokana ho an'i Nelson Mandela. Ny ara-nahatsiaro an'i Nelson Mandela sy ny asany Madagasikara androany. Nisy ny hetsika manokana ho fahatsiarovana azy izay notanterahana teny trano fivorian'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Hetsika izay natrehan'ny mahasoa-vovahiny maro mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary ny teratany Afrikana Tatsimo eto amintsika.